Faly miarabantsika tsy avindrehetra tsy tia alarobia fa 7 ny volana septambra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahasoavany famindram-pony izay posany amintsika mandrakariva ary ihany koa mirary soanao sahady amin'ity maraina ity. Alohan'ny dirantsika ny amofinainan'io dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara ny anzin-danitra mbola velom-pisaoranao izay satria mbola nomenao fofinaina mahavelona ahafahanay miaina ankehitriny ary koa mbola ahafahanay ihany koa mandray fahasoavanao. Mangataka aminao izay mba hamela anao ny fahadisoanay sy ny helokay rehetra satria tsy ary tombobana avokoa na ny eritreritra na ny ataonay. Tompo, meteza ianao hanala ny hevitra izay mampisaraka anay aminao ka aokanay izay ho eo an-tongotra ao tokoa ahafahanay mizara ireo izay rehetra manahirana anay aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanalalana lehibe. Alaina ny Apokalipsy 3:7-20. Manao hoe manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Amen. Aoka izao fanontaniana manan-danja izao hipetraka ao membre rehetra ao amin'ny fiangonana manao hoe manao ahoana ny fijoroako eo anatrihan'Andriamanitra maha-panara-ny Kristy aho. Moa ve ny tara-pahazavana alefako amin'izao tontolo izao madio ary tsy miovaova? Moa ve isika izay efa nanao voady hanokana ny tena, hanokana ny amintsika ho an'Andriamanitra, nitahiry ny firaisantsika amin'ilay loharano fahazavana rehetra? Moa tsy efa tazanao amin'ny fiangonana kristiana amin'izao vaninandro iainantsika izao ve izay tena mampalahelo tokoa dia ny fitotonganana sy ny fiemorana? Maniry mafy ny anarana ny toe-javatra mampidi-doza misy an'ireo izay milaza azy ho vahoakany, ilay tena vavolombelona, ka milaza hoe kanefa manantena aminao aho izay satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, ho tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Hitantsika izany amin'ny Apokalipsy 2:2-4. Hitsahatra tsy handray ny anaran'ireo izay tsy mety mitodika aminy izay hanao ny asany voalohany Kristy ary tsy hanao asa fanelanelana ho azy ireo eo anatrehan'ny ray intsony izy. Kanefa tsy hoe tsy misy antenaina intsony tsy akoriny amin'ireo nomena fampitandremana fa hanao izay rehetra azony atao ilay mpanalalana lehibe. Hoy izy manko manao hoe manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Mba hanankarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehoany enatrao noho ny fitanjahanao ary hody maso ahositra ao ny masonao mba hiratanao. Na dia ao anatin'ny toe-javatra mahavery hevitra aza ny misy an'ireo milaza azy ho mpanara-dian'i Kristy dia tsy mbola ratsy kokoa noho ny toerana misy an'ireo Virjiny adala izay tsy manam-potoana hamelona solika ny fanalana izy ireo. Rehefa tonga ny mpampakatra dia niditra tao amin'ny efitrano fampakaram-bady ireo izay vonona, saingy rehefa tonga kosa ireo Virjiny adala dia nikatrana ny varavarana ka tsy mahazo miditra intsony izy ireo. Tsy ho an'ireo izay matimaty toy ny hoe tsy misy antenaina intsony ny toro-hevitra ilay tena vavolombelona. Manaitra ny saintsika ny ten'Andriamanitra anio. Saolantsika ao anatin'ireo izay tazana ao anatin'ny fiangonana kanefa mampalahelo fa ao anatin'ny fitotonganana sy ny fiemorana. Aoka isika mba ho amin'ny fiovana tokoa. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy izany izy dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Fanahy masina ny hiasa amintsika tsirairay avy mba ahafahantsika mibebaka amin'Andriamanitra isan'andro, hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, hiverina amin'ilay risim-po sy finoana
zay nanananao fony ianao vo avy tao amin'ny ranony batisa. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao any amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Misaotra anao ihany koa mbola manoro hevitra anay mba tsy ho fery an-dalana tokoa zahay. Misaotra anao ihany koa zay manome anay sakafo mahasoa, fitafiana fotsy ihany koa hotafianay mba tsy hisy ahoany ianatray, ary odi-maso ihany koa zay ahositra ao ny masonay mba tsy hahiratanay. Aoka ianao rery ihany no fiainanay, ary aoka Tompo mba hiseho ny voninahitra ao amin'ny alalanay. Anaran'i Jesosy, amen.